aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Aoka ivedatra loatsika ry havana ny Matio 2:10 izay nivakina tamintsika teo ka ny andininy 5:20 no aoka irahantsika mamaky. Andininy 5:20 ihany amin'ny Matio 2:10 minaran'ny Tompo manao hoe tamin'izany andro zany dia namaly Jesoa ka nanao hoe Midera Anao Aho Raiko Tompon'ny lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny hendry sy manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Amen. Midera Anao Aho Raiko Tompon'ny lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Misy teny iray mitovy amin'izany koa ry havana any amin'ny Luka 10 any. Raha mijery Luka 10 tsika dia izao ny zavatra voalaza zao: rehefa nahavita zava-mahagaga ny mpianatra 70 rehefa nirahan'i Jesoa no nyherin'Andriamanitra ny asa tao anatin'izy ireo, tena havita zava-mahagaga izy. Voalaza fa na i Jesoa aza dia niaiky ny fahendren'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Dia netsehiny fanahy masina Jesoa ka nankalaza izy, nankasitraka n'Andriamanitra ray noho ny asa zay nampanaovina amin'ny 70 izay totosa atsakany izy sy andavany. Miaiky an'Andriamanitra misy Jesoa Kristy. Hitany Jesoa Kristy tsara fa ny mpianatra zay olona tsotra sy madinika no sitraka Andriamanitra anehoana ny fahefana sy ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy mba ny olona endry, tsy mba ny olona avo fahalalana toy ny mpahilalana sy ny fariseo, izay olona manana laza amin'ny fahalalana, olona lehibe sy manakaja teo amin'ny fiarahamonina sy teo amin'ny fiangonana fahizany. Raha ny olona manam-pahalalana sy kinkaisena ihany mantsy no omen'Andriamanitra fahefana dia ho voasakana tsy mba azo ny olona tsy manam-pahalalana. Toy izany ry havana ny tantara ao amin'ny Luka 10 ao, fa ohatrohatr'izany koa ny tantara izay miseho eto. Rehefa avy ny Toriteny tany amin'ny tanànan'ny Korazina sy Betsaida ary Kapernaum Jesoa dia nilaza izao teny izao: tao amin'ireo tanàn'ireo ry havana dia samy nahita ny herin'Andriamanitra tamin'ny fahagagana izay nataon'i Jesoa Kristy avokoa ireo tanàn'ireo, fa saingy maro ny olona tsy nino azy, nanidy ny fony ny olona. Dia hoy ny 10 fa tahaka ninona moa nanoarako taranak'ity izy tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy. Voalaza eo ambany: lay efa nitsokasodina taminareo zay nefa tsy nandihy nareo, efa nanao fifisaonana zay fa efa tonga famonjena fa tsy nandray, tsy niraharaha. Ireto vahoaka tao amin'ny faritra Korazina sy Betsaida sy Kapernaum ireto tsy nandray ny filazantsara, nefa dia nahita ny herin'Andriamanitra. Dia manomboka tamin'ny 5:20 dia tamin'izany andro izy dia namaly Jesoa ka nanao hoe na dia verina fa tsy nahita fampiasana azy izy tamin'izay nitoriany filazantsara fa nanidy ny fony ny olona tao, dia niderana n'Andriamanitra izy eto. Lazaiko aminareo fa moramora kokoa amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana ozy izy noho ny aminao. Andininy 4:20 tena tsy nandray ny filazantsara ireo olon'ireo. Taorian'izany kazana tsy fahombiazan'izany nefa dia nideran'Andriamanitra i Jesoa, nankasitraka n'Andriamanitra izy, fa tsy ny rehetra akory no tsy nandray ny filazantsara, fa misy eo ny olona izay nandray ny filazantsara
fa misy kosa ao niafina tamin'ny filazantsara. Jesoa mankasitraka an'Andriamanitra satria nahoana? Miafina amin'ny endry sy manan-tsaina ny famonjena. Nakasitrahany zany a. Midera Anao Aho Tompon'ny lanitra sy ny tany fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina ny famonjena. Ny endry sy ny manan-tsaina lazainy eto ry havana dia tsy izy akory. Ny endry sy ny manan-tsaina lazainy eto fa ireo fariseo, ireo tanora-dalàna zay manandaza noho ny fahalalany sy ny fahakingan-tsainy, kanefa dia voasakana izy tsy ino an Jesoa ary ireo fariseo sy tanora-dalàna ireo lohany amin'ny mpanohitra mpanenjika an Jesoa Kristy, tsy mahatakatra ny tena fahamarinana momba ny famonjeny Kristy izy. Nideran'Andriamanitra Jesoa hoe tena lalina ny fiainan'Andriamanitra tompony zao rehetra zao. Nideran'Andriamanitra izy eto fa mahagaga ny fitonan'Andriamanitra satria zao tsy nitoriana tamin'ny fomba amanendrika nahatonga azy ireo arisitra andray ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra tamin'izany. Ohatrany hoe mitoriteny Jesoa Kristy tsy miditra amin'ny lohany akory, tsy naharesy lahatra azy, tsy nahasarika azy. Matetika tokoa mantsy ry havana dia tena nolavina, noroahana, noharatsiana Jesoa Kristy rehefa mitory ny fanjakan'Andriamanitra ka voasakana tojamba ny masony tsy ino, kanefa dia lazaina fa manam-pahalalana, manam-pahendrena ny fariseo. Nafeninao tamin'ny hendry sy manan-tsaina, zany hoe olona intelligent, olona hendry, olona manam-pahalalana, kanefa tsy mahatakatra ny tena famonjena. Dia avy na eto amin'ny Tompo, tsy miakina amin'ny akingan'ny sain'ny olona ny fandraisany ny famonjena. Tsy misakana ny olona tsy handray ny famonjena, ny tsy fananany saina mailaka sy kinga, fa raha fahalalana sy fahakingan-tsaina no iankina ny famonjena dia tsy mba azo famonjena ny tsy manam-pahalalana, ny votsa-saina, ny tsy nianatra, fa ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Hoy ny volazan'ny Toriteny voalohany toko voalohany 9:7 manao hoe ho foanako ny fahendren'ny hendry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Tsy le hoe hendry mataotran'Andriamanitra akory ny resaka eto fa le olona miseho azy ho hendry kanefa dia feno friariana, olona miseho azy maran-tsaina, tsy mandray an'i Jesoa Kristy ilay tena fahendren'Andriamanitra akory, tsy ampy ahafantaranao an'Andriamanitra ny fahendren'olombelona ry havana malala, tsy ampy ahafantaranao an'Andriamanitra ny fahendren'olombelona, fa ny fahafantarana an'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ihany. Fa jereo tsara jamba ny fahaizany sy ny fahendreny ny hendry eto sy ny manan-tsaina, tsy mahita ny tena fahamarinana, to mahalala ny tenin'Andriamanitra. Io le ataon'i Jesoa ny hoe ianareo dia eo ambaravarana, nareo tsy miditra fa ny olona koa maninona sakananareo tsy hiditra, nareo fariseo sy mpanora-dalàna. Lalana tokana ihany nefa no ahafahana mahafantatra n'Andriamanitra eto dia amin'ny alalan'i Jesoa Kristy rery ihany. Ry havana lalatra amin'ny Tompo, no mo ny afatra antsika amin'izany, alaviry no fiheverantena ho zavatra ka hanao tahaka ny fariseo sy mpanora-dalàna miseho endry sy manam-pahalalana. Fa voalazan'ny salamo 1:30 tao ry havana 10:10, salamo 3:30 fa Jehova dia mahafoana ny fisainan'ny firenena ary mahatsinotsinona ny hevitry ny olona, na dia tsara tahaka n'iny azy ny hevitra ao, sakanan'Andriamanitra zany, ataon'Andriamanitra tsinotsinona zany.
tsy ampianarin'ny tompo ireharentsika fa hanetry tena aza miseho azy ho zavatra eo amin'ny fiainana fa voasakana tsy ino ianao tsy andray ny famonjena tsy hitanao intsony ny lalakombanao fa ny faharoa eto ry havana zao ny hoe miderin'Andriamanitra Jesoa eto fa naseho tamin'ny zaza madinika ny famonjena tamin'ny zaza madinika tsy miresaka ny hoe zaza vaomona akory zany na dia zay ary nydikiny zaza madinika ito zazakely mbola minono zazakely zaza madinika ny antony nideran'ny Jesoa an'Andriamanitra eto nampisehoany ny fahamarinana momba ny famonjena tamin'ny zaza madinika ka nampahiratra ny mason'izy ireo ahafantarany ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra na ahafantarany an Jesoa ary zany tokoa i Jesoa io tonga ho an'ireo zay madinika izy inona moa ny atao hoe madinika eto olona tsy ampy fahalalana ny olona malemy olona miankin-doha amin'ny hafa olona tsy mahavita tena ireo malahelo ireo nailotry ny fiarahamonina zany no natao hoe madinika eto tonga ho azy reny Jesoa ireo vahoaka madinika zay tsy manam-pahalalana akory maro be izy ireo raha mitam'ireo fariseo sy mpanorandalana zay miseho azy ho manam-pahendrena sy manam-pahalalana ary mahalala ny ten'Andriamanitra madinika tokoa izy ireo raha vana malala tena madinika izy ireo raha misainy sy ny fahalalana ireo natao hoe valala tsy mandady ariny re vahoaka maro ireny olona madinika ireny ry havana ireny ny tena ny andaniny Jesoa Kristy ireny ny mora mandray azy zany angeny natonga an Jesoa iteny manao hoe raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka an'inao izy tahaka ny zaza dia tsy mahazo miditra ny enina fanjaka ny lanitra raha tsy tonga tahaka ny zaza ianareo tsy mahazo miditra amin'ny fanjaka ny lanitra mihitsy ianareo lay manana ny toetra ny zaza matoky zaza manetry teny zaza miankina amin'ny ray aman-dreny feny fanatretena ka na ny manam-pahalalana sy ny kinga saina azy dia afaka ny latsaka ho toy ny zaza ihany koa zaza madinika raha miaika izy raha manaiky izy fa tsinotsinona zay tombo-tsainy sy fahalalany eo anatrehan'ny famonjena tsy midika ino ny tean'Andriamanitra zay tompo-pahalalantsika inona moa zay kely mba fatatsika mitamin'ny fahalalàn'Andriamanitra fa na dia ny manam-pahalalana sy manam-pahaizana azy afaka ny hidina ho toy ny zaza zany natao hoe fanetretena fiankinana amin'ny fanahy masina mamela ny sainao hisokatra handray ny famonjena ry havana mitandrema ary sao dia miafina aminao ny fahamarinana sao dia miafina aminao ny famonjena ka tsy hainao intsony ny manavaka ny mety sy ny tsy mety zany natao hoe fahendrena tsy mahay manavaka antsony hoe tinge fahotana tia tsy fahotana misy olona ngery havana zany e tsy hainy tsoa manavaka hoe mety sa tsy mety fanao sa tsy fanao ty satria no ajambaina ny masina tandremo ry havany manetretena mitandrema sao dia miafina aminao ny famonjena mitandrema sao tsy hainao tsony ny manavaka ny mahasoso ny mahafinaritra ny mety sy ny tsy mety ny fahotana sy ny tsy fahotana hoy par exemple apôstôly ny hoe aza misy mamita teny ianareo raha misy eo aminareo manao azy ho endry amin'izao tontolo zao aoka ho adala izy mba ho endry aza mianakendry ny dikan'izany fa mety zany etry teny dia homen'Andriamanitra ny fahendreny ianao
Saropatarina avy namalala amin'ny fiasan'Andriamanitra eto. Saropatarina. Nahoana moa reto olona manam-pahaizana sy mahatakatra ny famonjena, fa ny olona madinika indray no mahatakatra ny famonjena. Fa Andriamanitra tokoa dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena izy. Manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho manetry tena. Jesoa ry havana dia tonga ho atsika rehetra. Aza mba anisan'izay manamelo tena amin'izao. Andriamanitra, inona moa zay za? Inona moa ny ilan'ny Tompo ahy? Aza mba isan'izay manamelo tena. Dia inona moa zay mba kely vitako amin'ity fiangonana ity? Inona moa zay mba fahaizako sy fahalalako? Fa ny zava-dehibe dia zao ny hoe ianao mihitsy. Ianao zay mahantra ara-panahy, mahantra ara-nofo, mahantra ara-pahalalana. Tena ianao mihitsy no ilain'i Jesoa Kristy. Hitan'ny Tompo ny fiazakazahanao. Na dia kely aza ny herinao, tsy mahavita inona ao anatrehany asan'Andriamanitra goavana. Fa zany nge reto vahoaka tsy mandady arina reto. Reo olona zay verina fa nahilitry ny fiarahamonina renina nireo famonjena. Ko mikeleza aina rehefa namalala, mikeleza aina amin'ny fanompona an'Andriamanitra, fa natao an'ny olona rehetra ho atsika rehetra ny famonjena. Mirosoa. Zany mahatonga ny hoe mianatra ekataoko menina ianao tsy mifidy hoe nianatra tsy nianatra, taona fahafiry ianao tany am-pianarana. Tsy misy an'izany, fa ny fanolora-tena. Tsisy klasy hoe reto ny klasy manam-pahaizana, eto ny tsy manam-pahaizana. Ho an'ny rehetra ny famonjena. Aza mba komplexy amin'izany hoe za moa tsy maninninako. Eo anatrehan'ny Tompo ianao. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fisokafan'ny fonao handray ny famonjena. Koa meteza ry havana, meteza hanokatra ny fonao, meteza hanetry tena anatrehan'Andriamanitra, dia ho hitanao zany famonjena zany. Dia ny Tompo ane ampahery anao hiaraka manao hatrany anefanao ny asa fanompoana natao anao, natao atsika rehetra ny famonjen'Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra aminao ny fiadanany. Amen.